Fa mitoetrany kosa moa ny hetsika voikava mahatratra nampiana an'ireo mponina any amin'ny faritra Atsimon'i Nosy vola mitetina 2 tapitrisa ariary no natolotry ny antoko MDM sampana analamanga ho an'ireo traboina vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Aronata ny Atsimo. Io maraina io izy ireo no tonga nanatitra izany fanampiana izany satria ny tanjona ho an'ny antoko dia ny fitsinjovana ny mpiarabelona. Voina mianjady amin'ny mponina na faritra Atsimon'i Nosy zao, izany hoe amin'ny filiara zany. Ny MDM Antananarivo dia maneho ny firaisankina, miara-mitempo, tanana mifandray amin'ireo fianakaviana miara-mbony vokatry ny rivodoza Aronata izay niteraka rano be ka navary fifoloa dia narava ny tanàna, nisy ainana fohy, nisy olana ratra sy mafananana potika trano. Ka amin'ny MDM zany foto-kevitra izy rony dia anisan'izay ny hoe fiarahamonina fampitsinjovana, fitsinjoviana amin'ny maha-olona dia misy zany tolo-tanana anjara vobrika voatsiramon'ny tanana fantatra hoe fa betsaka amin'ny fahasimbana kanefa izay moa no sotoavina malagasy dia ny tanakavy sy havanana izay didy marary. Misy zany voatsirambon'ny tanana atolotry ny MDM Antananarivo. Kely tokoa ilay izy raha manoloana ny fahavoazana sy ny ilaina entina hanarenana kanefa vokatry ny folo izy dia 1 million d'ariary na 5 millions de francs. Izay zany no voahan'ilay eto amin'ny MDM Antananarivo. Ary manararaotra ihany koa izay mamalagasy antsika ireo tsara sitrapo rehetra na olo-tsotra na fikambanana dia tsy hanao vain-drala tsy marary fa mba raha notahiana Andriamanitra ianao amin'izao fiainana izao ka misy miditra aminao dia mba izay fohinao na dia kely sy bitika fa zava-dehibe zany ho an'ireo olona misy mahatsiaro izy